Salame, faly miarabantsika rehetra, faly miarabanao izay manaraka ny pejy. Gaila Rajaona no anarako, mpanoratra hira. Hahitako ny atao fahatsarana, voan-tontolo misy anao, ampiasao ny sainao. Panao interprétation. Sy ny fofonaiko sy anao, Andriamanitra makanao, miaraka aminay, de raiko anao, de raiko anao, eto anao, miasa eto aminay. Ary mpitarika fiterana. Mbola kely dia efa nivavaka, mbola kely dia efa nety mamanay sy tatanay niditra fiangonana. Mbola kely dia efa nafantatra hoe isaka alady maraina mila mandeha makany am-piangonana, dia isaka krismasy dia paska. Rehefa ny alehibe dia hitako hoe nesarotra ny zavatra rehetrarehetra. Nesarotra satria ny fifandraisako tamin'ny mamanay sy tatanay dia tena tsisy nandeha tamin'ny seloniny mihitsy. Fifandraisako tamin'ny mamanay moa dia tsy nisy. Na tsiaro aho hoe tsy tiana, na tsiaro aho hoe iry tiana kokoa noho izany, na itsy tiana kokoa noho izany, teo aminay samin'ny prêt-à-pot. Nanana complexe koa ako, tsy nety tiany tenako, tsy nety tiany vatako, ary tsy nahay ny fandray taman'olona, maneho hevitra, na ihany koa sy lazaintsika hoe s'exprimer. Introverti be tamin'izany, tena introverti be. Rehefa nandeha ny fotoana dia hitako hoe nisy zavatra tsy ampy teo amin'ny fiainako. Mbola tsy fantatro ilay tamin'ny voalohany hitako hoe misy zavatra tsy ampy teo amin'ny fiainako, satria na mandeha mivoaka miaraka amin'ny namako aza ahako, na manao fanaony tanora tamin'izany, ditra sy ny betizy rehetrarehetra, dia tsapako hoe tsy feno ahako, tsapako hoe misy zavatra banga taty anatiko taty. Nandra-pahatonga nahako tonga tamin'ny teboka hoe nifankahita tamin'i Jesosy. Le izy moa rehefa resahana ohatr'izay hoe fankahita tamin'i Jesosy dia mieritreritra foana ny olona hoe zavatra tena ngeza be, na hoe ohatrany hoe zavatra extraordinaire, na hoe zavatra ivelan'ny tontolo tokony hisantsika rehefa fotoana miteny hoe nifankahita tamin'i Jesosy. Ohatr'izao ny fandehan'ilay izy, ndrasany hoe tantaraiko anao hoe rehefa nandeha amin'izay ny fotoana ka tsapako hoe nisy zavatra tsy ampy taty anatiko, tonga saina amin'izay hoe misy zavatra sy normal, misy zavatra banga tsy anatoko. Dia nety mamanay sy tatanay nivavaka ako. Rehefa fitany amin'ny zavatra rehetra izay nolalovako, ny fisalasalana, tsy fahatokitena sy ny fieverana fa tsy tiana, ohatrany hoe adino tao anatin'ny tontolo koa. Rehefa nandeha ny fotoana dia niverina amin'izay ako, niverina mivavaka tany am-piangonana. Niverina nenti mamanay sy tatanay nivavaka tany am-piangonana. Dia teo no nahatsapako hoe misy Andriamanitra. Tamin'ny fotoana amin'izay nivavaka, nanolotra ny fiainako an'i Jesosy tena hoe nivavaka tena amin'ny fahatongavan-tsaina, nanolotra ny fiainako an'i Jesosy, nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Dia teo niova ny zavatra rehetra. Tsy nahita hoe Andriamanitra any ambony ihany ahako dia tsy mahafantatra anahy, tsy izany ny hitako. Tsy ilay Andriamanitra ilay hoe mila vangina isaka alahady maraina, na ihany koa hoe maintsy makany am-piangonana rehefa krismasy sy paska, tsy izay no hitako. Fa nahita ako mpanolo-tsaina, nahita namana, nahita antom-pisiana ako eto ambonin'ny tany, dia nanomboka nazava amin'izay zavatra rehetra. Nazava tamiko amin'izay ny fiainako, nazava tamiko amin'izay hoe makaiza ako, dia hoaiza ako, inona no tokony ho ataoko, ary aiza no alehako. Ny tsara amin'izay ny fifandraisako tamin'ny ray aman-dreniko, nanomboka miverina tamiko ny fon'ny mamanay, ary ny fonko ihany koa miverina tamin'ny mamanay. Teo vao tena nahatonga nahako, ary nahaizako ihany koa ny accepter ny tenako. Teo vao nahitako ny fahatsarako ao amin'Andriamanitra. Teo vao nanomboka nahita hoe tsara ako.
nivadika olo-ka fa tanteraka mihitsy indray ahako tena hoe niova satria niala ny sécurité niala ny ratra rehetra voaisotra ny zavatra ratsy rehetra ny aizina rehetra sy nanatsamba lasa ny sens ny fiainako lasa nisy dikana ny fiainako niova ny fomba fitiavako ny tenako aloha tsy nafantatra hoe ho afaka baka dia anao iny ny salasala satria misy saina anankiroa hoe anao an'izao satria izao ny ataony ankizy rehetra ary anao an'ity satria tia nataony ray aman-dreniko saika nanao dokotera ary ny anankiray sainana anankiray dia hoe hiditra anao dex anao ekonomia satria izay ny malaza tamin'izany nefa hafa mihitsy ny planin'Andriamanitra tsy ny foroporonina tamin'izao fotsiny ako fa misy antony ny fisika eto ambonin'ny tany dia izany ihany koa misy antony ny fisianao eto ambonin'ny tany misy antony namoronana anao na ny zazany irina na tsy zazany irina misy antony ny zavatra rehetra ny afatra dia tsotra misy Andriamanitra ary tena misy izy tena réel izy le mameno le banga any anatinao sy tsy misy afaka mameno na olona zany na fiarahana man'olona zany na fety zany na inona na voly zany tsy voafeno zany ny banga ao anatinao satria efa natokana ho toeran'Andriamanitra tsotra le izy tsy ny fandehananao any am-piangonana no tena maha-kristianina anao fa ny fandraisanao an' Jesosy eo amin'ny fiainanao fandraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao dia izay dia miala avokoa ny aizina rehetra izay ny tantarako izay no afatro Kaila Radzaona niaraka taminao androany samy hitahin'Andriamanitra dia izay veloma daholo